telo zany tamin'izao de Gilles andian'ny fahafolo zay natao tamin'ny Maurice teo dia tsara no vokatra satria faharoa Madagasikara taorian'ny Maurice zany rahantsika malala nefany mitoko tany izy folo 10 catégorie box de izy folo mauricianina daholo de rahantsika amin'izany zany inona zavatra niseho tao fa ady tena ady ny tany satria tsika malagasy tena nambena ny mauriciana sy ny réunion akaiky de akaiky mihitsiny zay nirandrareo ny farimbona zany nanao tantsika natondrareo de farimbona mihitsika nefany ny vokatra dia tsy tsangamenatra amin'ny rehetrarehetra satria nahazo médaille d'or anaky raitsika de argent anakiroa dikan'izay zany izy telo nanao final ary bronze anaky efatra zany hoe efatra zany no nanao demi-finale de ny ray ihany moa tsy nazo satria valo nisy an'ireo atleta nentiko de ny fito zany médaillé daholo zay mahatonga na hoe zay boxe tena assuré raha resaka médaille zany tsy maintsy mitondra zay any amin'ny 7 isan-jato de zay nanaovana an'io zany io le nanao finale anakiroa ohatra 49 kilo fa nanao tamin'io tany Congo Brazzaville tamin'ny 2017 de resiny tomany mihitsy io dio nanao retourné tamin'ny Maurice teo tamin'ny Jeux de Gilles dia nataony tena ady be zany le izy fa hitanareo fa rehefa sahalala de tonga de tondra lamandresy Maurice tsy olana aminay zany fa zay mifotsiny meny maty aminay zany de hoe resinay na 49 kilo Maurice mbola tsy atahoratsika dia ny 52 kilo moa nataony Marco Jérôme le nazo médaille d'or médaille d'or izy KO tamin'ny deuxième round satria nahita le 49 kilo zay de hoe angalatra ihany reo dia tsy maintsy manao KO tsika de miditra tokoa ny deuxième round tonga de KO le mauricianina ary ny 90 kilo dia nisaina indroa raha vo isaina fantelo izy zany de tsy tohitsony lalao fa nisaina indroa de atsangana fotsiny de mbola nandresy de zany ataony hoe mihezana fotsiny raha reo zavatra tsy de isika zany le izy fa zay fotsiny miteny hoe raha ty amin'ny Océanie Indienne verina ny herin'ny ady totondry malagasy mbola tsisy atahorany malagasy ty amin'ny Océanie Indienne ary zareo tena matahotra mafy atsika tamin'ny Mauriciana ke nandefa pitsikiritra teo izy ny fanaovana entraînement en boxe ny préparation Jeux de Gilles fa zay miafina makany ao masa zay de makany amin'ny ANS zay de makany fa mibety miovaova zany le sarina entraînement anay de zay natonga andrareo fanina mihitsy nijery andreo ray tamin'ireo ka valo lahy reo ihany no nanao Jeux de Gilles 2015 fa ny akoatra zay vaovao daholo ary jeune daholo zay no nafanina andrareo ahoana reto malagasy isaky ny manao Jeux de Gilles de miova foana ary tena mahay ady totondry raha zay ny vokatra tamin'ny Jeux de Gilles inona ny vina manaraka hiakatra amin'ny sehatra ambombony kokoa amin'ny fifananana takiny ahoana zay tokoa le satria ny anay zany tanjoko ane de ny amin'ny fédération ny boxe de ahoana ny andraisana moa hoe boxe olympique an'izy ahoana ny andraisana anjara any amin'ny Jeux olympiques any zany ny tanjonay ka jereo tsara reo boy kely reo fa nanao championnat d'Afrique reo tamin'ny 2015 nanao Jeux de Gilles indray izy zao zao ndray izy andray anjara amin'ny Jeux africains le 49 kilo sy ny 52 kilo zany izy rola ihany aloha zao miaraka amin'ny coach ray sy ny tenako chef de délégation andray anjara amin'ny Jeux africains zany zay de amin'ny Jeux africains zay koa zay de efa manome toko tsy maintsy mahazo médaille reo satria atokisanay reo 49 kilo sy ny 52 kilo reo zany numéro 1 sy numéro 2 eto Madagascar le 52 kilo mo tamin'ny Jeux africains teo fa qualifié tany amin'ny championnat du monde tany Hambourg tany Allemagne fa no nentomanana de tsy lasa izy zao izy zany anao revanche de hitantsika eo indray ny fandehany fa ny tanjona de hoe ahoana ny afiakatra ny ady totondro malagasy tsy ho ray tsy ho roa fa tsy maintsy izy qualifié ho roa farafakeliny any amin'ny Jeux olympiques zay ny tanjona eto amin'ny fédération zany mikasika ny ady totondry sy ny qualification any amin'ny Jeux olympiques aorinan'io Jeux africains io